Miderao an Jehova miantsony anarany. Ataovy fantatra any amin'ny firenena rehetra ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Ataovy reherenareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Amen. Ivavaka siketo raha inay izay ny an-danitro indreto izay tafavory amin'izao andronao izao dia ankalazanao ty hanome voninahitra anao kanefa marefo sy mieloka ka mangatam-pamelana aminao. Maniry koa anefa izay raha maniry ny ahatonga anao ao am-pondray tsirairay avy koa tanterao izany tsy noho ny fahatsaranay fa noho ny fahasoavan'ilay zanakao amin'ny anarany irery ihany. Amen. Fifaliana ao anay ny miarabanareo indray natratra izao sabata masina izao. Sabata izay amarana antsika ny herinandron'ny fiainam-pianakaviana. Mino izay fa handray fitahiana indray ianao amin'ity anio ity ary handray ny fahasoavan'i Kristy. Koa mirahaso soa antsika sy ny marary ny fitahian Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy. Amen. Pirampifanina hankalaza ilay tompona nasandrato feo fidelana obiro salano atao tera itompo panavotrana iraobe Jehova pamoromana fifanina isandratra ambonia anakokoreherantany hanambara fitimanava tera itompo panavotrana iraobe Jehova pamoronana isika de olomojena firenena zay voatokana navotana tangolokota Jesosy no nanafaka tera itompo panavotrana iraobe
Jesu Nomeni fanantenana Handova ilay taniva Tera Ni tompo mpanavotrana Izaony Jehova mpamoronana Andray ny tenin'Andriamanitra tsika izay voasoratra ao amin'ny Daniela 12:14. Daniela 12:14 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry Daniela dia aorinao ny teny ka asianao tomboka seny ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Iara hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, ray be fitiavana ianao. Misaotra anao zahay satria omenao mandrakariva ny afatra avy amin'ny alalan'ny teninao. Mpanompo tsy mendrika ihany nitondra izany teny izany, koa mangataka aminao zahay mamindrafo aminy mamelany heliny. Ary nefa voarainay hatramin'izay dia tehiriza ao am-ponay mba ho zary fampiarana mahafinaritra hitondra haim-panahy vaovao indray hamaky vakiana ny andro ho avy rehetra. Ray malalo ngataka ny fananao masina zahay mba hameno anay, hameno ny fianakaviana rehetra, ka mifanarianay hanana fiadanana sy fifaliana eo am-piandrasana anao any zanakao rehetra. Izany vavaka izany dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga indray eo amin'ny fotoana fanompoam-pivavahan'ny fanatitra isika, izay mitondra ny lohateny hoe tsy manana na inona inona sa manana ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Luka 7 rehefa naniraka ny 12 lahy Jesosy ary nanome fahefana mba handroaka ny demonia, nanome ihany koa fahefana hanasitrana ny marary. Ny zavatra mahavariana ao anatin'io sy mahagaga ihany koa raha tena jerentsika io zavatra tantara anankiray io dia mifamemperana ny tenenin'i Jesosy hoe nilazany hoe aza mitondra na kitapom-bola na kitapom-batsy na akanjo akory isoloana aza. Eny rehefa jerentsika izay ndretra izany hoe aza mitondra mofo na hoanina zany, na mitondra vola resaka harena zany, na mitondra fitafiana akanjo le resahana teo. Moa ve tsy ireo zavatra rehetra ireo no katsahantsika sy tediavintsika rehefa atao ny famotinana ny zavatra rehetra? Fa ny fandrarana izay tenenin'i Jesosy zany dia aza mifantoka amin'ireo zavatra izay karohantsika sy zavatra tena katsahantsika ireo izy Jesosy, fa zavatra ray loha ihany ny tena ilainareo. Dia inona izay zavatra ray loha izay? Dia ny finoana, izay finoanan'i Jesosy. Fa rehefa manana n'ilay finoana io, ny mpianatra zany ireo 12 lahy izay irahan'ireo dia manana ny zavatra rehetra izy. Dia hitantsika ny fampiaran'ny Petera sy Jaona zany indray andro rehefa teny an-dalana ho eny amin'ny tempolo izy ireo, dia nisy lehilahy malemy tongotra anankiray niantsampy nisarika ny akanjon'ny Petera dia niteny hoe mba homeo nangataka zany. Dia izao no namaliana izy mirahalahy azy ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:19 ny tantara. Tsy manana na inona izahay na volamena na volafotsy, fa izao izy fa zay anananay nomenao anay, nomenay anao. Dia niteny mafy tampasahiny Petera tamin'izay fotoana izay amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangatsangana. Niaraka tamin'izay ilay lehilahy dia nitsangana. Ry havana malala, ny finoana no zavatra rehetra.
ary rehefa manana ny finoana ny Jesosy io isika dia manana ny lakileny zavatra rehetra. Mety amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao atao hoe vanim-potoana mandroso, mety tsy afaka hiteny angambontsika amin'izao hoe mety hoe tsy manana volafotsy na manana ohatran'ny hoe sarotra amintsika satria tsika eo am-pelantanantsika ny zavatra rehetra, mety manana fafana ao amin'izany tsika. Rehefa tena jerena dia ny sarotra indrindra ho tenintsika amin'izao vanim-potoana izao dia hoe ilay miteny amin'ilay olona anankiray na marary io na ilay mangataka amintsika hoe tsangana, amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Toa arakaraky ny tombony ny harena materialy na ny vola teo an-tanana zany no ohatry ny toa nienany ilay finoana. Ary heverina fa mety ho tamin'izay ny antony nahatonga an'i Jesosy ny teny hoe aza mitondra an'ireo zavatra rehetra ara-materialy ireo mba ahafahany maninona? Mba ahafahany finoana mifantoka tanteraka amin'i Jesosy. Inona no manakana ny finoanao? Tsy hitombo. Mety zavatra harena ara-materialy ve? Fananana ara-materialy ve? Inona no mety manakana ihany koa an'izany finoanao an'i Jesosy zany na mahatonga an'izany tsy hiantehatra tanteraka amin'i Jesosy? Tiako mba hitondram-bavaka ny amin'izany isika. Ka ny zavatra ho angatantsika aza dia izao. Arakaraky ny fahafahamanao sy ny fananana nomen'Andriamanitra ho eo am-pelantananao mba hitomboany ny finoanao ihany koa miaraka amin'izay. Dia hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay tsara, misaotra anao izahay ny amin'ny tombontsoa omenao anay. Misaotra ny amin'ny fahasoavana sesehena izay natolotra ao anay na dia olombelona mpanota tsy mendrika azy izahay. Mankasitraka ny amin'ny haren'ny lanitra manontolo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nomenao ka hahatonga anay hanana tombontsoa hanantona seza findriananao be voninahitra. Ary mbola misaotra anao ihany koa izahay satria mbola ny fitahianao no ahafahanay ankehitriny manolotra ny ampafolony sy fanatitra ho eo anatrehanao indray. Koseho ny elokay Tompo, sasao madio izahay mba ho mendrika anao, ary sasao madio ihany koa ny fahotana manontolo mba hahatonga ny fanatitra izay atolotray, ny ampafolony izay atolotray mba ho ankasitrahana eo anatrehanao ary havita betsaka amin'ny asanao. Mangataka ihany koa izahay Tompo mba hampitomboinao ny finoanay. Ka arakaraky ny hampitomboinao ny fananana ny mety ny zavatra ho tantaninay dia maika izy ireny hampitombo ny fifandraisanay aminao. Ka metrahanay ianao lolarana mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Izany tonom-bavaka izany dia tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika ndraiky izy a tonga amin'izao fotoana ny ora mamy izao izay ora andraisantsika ny tokitenin'ny ankizy ary andraisantsika ny teny avy amin'ilay zokintsika dia Jesosy Kristy. Tantara anankiray no entiko amintsika izay tantara niseho tamina tokantrano anankiray. Omeko ny lohateny hoe ny varavaran'ny saina. Neny ô, aingana neny, avy aty, aingana nge neny, mahafinaritra be, tsara be ilay zavatra mandeha ato. Taitra neny, inona ary izao zavatra jerevan'ny ankizy izao? Aingana moa neny a, aingana fa vita ihany angila izy, tsara be ilay zavatra mandeha ato. Navela neny ny zavatra nataony ary dia lasa nakao amin'ny efitrano izay misy an'izy roa vavy mijery tele neny. Jereva, hoay, be da be maty a, ary misy tômôbilina misososo be, mipoapoaka be ny basy. Tsy nahateny neny, tsy nahavolana nijery ny zavatra jerevan'izy roa. Oka ankizy a, izany ve ny zavatra mahafinaritra jerevanareo ato? Izany ve ny zavatra lazainareo fa tsara izay iantsonareo anahy? Izao foana izany nandanianareo andro ato. Natahotra izy roa, tsy nahateny. Jereva be da be maty, be da be maty. Ary nakaiza ilay jolahy teo, efa lasa ve? Izay indray mibitsibitsiky Hélène sy Agnès. Lasa le mpitifitra, lasa. Tezitra be neny. Ajanona io, pio tele io. Neny io, efa le fandaharana ho an'ny ankizy tsara nge rehefa avy eo e. Ajanona io iaho, izay teny entitra neny. Tsy azonareo jerena tsony io tele io, raha mbola ireny zavatra ireny no jerenareo. Tsy fantatrareo koa izay zavatra tsara ho jerena sy zavatra ratsy ho jerena. Raha tsy hainareo manavaka an'izany, dia tsy mahazo mijery tele tsony ianareo roa vavy. Izay no teny neny, entitra dia entitra. Ka le fandaharana ho an'ny ankizy nge neny, ka le alohany tokony tsy ho jerenareo ny jerenareo, fa tsy andrasanareo ny fotoana izay tokony hijerenareo ny tantara tokony ho hitanareo. Dia ahoana nefa no ahafantarana fa azo jerevana sy tsy azo jerevana le izy? Izao ny zavatra tokony ho reketinareo an-tsaina. Reketo tsara ao an-tsainareo ry Hélène sy Agnès izao zavatra izao. Izay zavatra rehetra tiany Jesosy atao ao aminareo no jerenareo.
fatary hoe tiany Jesosy ara ve zany zavatra zany dia zay no jerenareo ary mananina fasahiana anapika avy hatrany tele raha vo ohatra nka zavatra tsy ekeny Jesosy no zavatra jerenareo tsy nahateny izy roa tsy nahavolana dia mijery tele miaraka aminay koa zany Jesosy rehefa amin'izany zay indrindra ny zavatra rehetra izay tenenina ny zavatra rehetra izay jerena dia miditra ao an-tsainareo ka noho izany raha vao zavatra ratsy tsy rahanareo amin'i Jesosy dia manana fasahiana manapika avy hatrany ny tele endrineny marina izany nanomboka teo dia mijery tele ihany izy roa fa saingy fatany kosa ankehitriny ny zavatra tia no jerena azo ny jerena izay irahany amin'i Jesosy tsisy irahany amin'i Jesosy androany rakizy tianareo ve niary hijery tele amin'i Jesosy tianareo ve mba andatrika izany ny fotoana rehetra misy hipetrahanareo Jesosy eny raha eny dia izao no ataovy tapao avy hatrany manana fasahiana manapaka avy hatrany ny tele raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Jesosy ny hijerentsika ny tele ka manomboka androany mety tsy vitantsika vetivetika izany mety tsy vitantsika eo ny eo nefa kosa ny saintsika dia tadidio tsara fa ny zavatra jeren'ny maso sy henon'ny sofina dia miasa ao an-tsaintsika ka mety molavolatsika olon-dratsy ka manomboka androany rakizy fidio ny zavatra rehetra antsoy foany Jesosy hiaraka hijery tele aminareo na anao jeu aza dia tadidio fa misy jeu tsy tiany Jesosy ary misy jeu koa afaka iarahana aminy andehantsika hivavaka mba aizantsika misafidy aizantsika manapa-kevitra eo anatrehan'ny écran mandrakariva hoe tia jereko ary tia tsy jereko hivavaka isika Jesosy malalo misaotra noho ny torohevitra izay nomenao anay ho mpijerena ireny oronana sary oronana zavatra maro samihafa izay miseho amin'ny fiainanay andavanandro ireny ampio izay mba ahisafidiny tsara sy ny ratsy ary ampio izay ahisafidiny tsara mandrakariva nomezana voninahitra anao fa amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany amen Efa hivelomako toko Jesosy ataoko ny fitiavanao nefa tiako raha izao tontolo izao no handray ny fahasoavanao nefa fantatrao ny alebeko sy ny endrananako Jesosy ampidino tony fanahinao ampahendriny olonao Jesosy ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao anameloka izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao nefa fantatrao ny alebeko sy ny endrananako Jesosy ampidino tony fanahinao ampahendriny olonao Jesosy tompo eno mivavaka ao ampo ohirao ny fanahinao anafanana
ny vavako Jesosy ampidino eto ny fanahina ampahelin'olonao Jesosy. Dia fifaliana ny miaraka ry ray fanantenana sy ry hava-malala tafahoana isika amin'ity fotoam-bavaka famaranana ny fotoana manokana nentin'ny fianakaviana namoa fo sy ny eritreritra ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ny saintsainana ny amin'ny hoe ahoana no ampiasaina ireny fitaovana vaovao ireny ao amin'ny fiainana mba hampahalakaiky an'Andriamanitra. Nanana fotoantsika ny fanakalozan-kevitra sy ny famoahana hevitra ny alarobia sy ny zoma teo ary everiko fa tsy ho ataonareo lasa danja ny zavatra rehetra ny fanakalozan-kevitra tamin'izany. Ny firariana dia izao hoe eo anatrehan'ny toe-javatra misy izay iainana dia ho endry isika satria izay ny fanambarana ao amin'ny soratra masina manao hoe izay endry dia mirapiratra tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Kintana mandrakizay fa tsy kintana mety hanjavona izany. Nde isika hivavaka mialohan'ny idirantsika ao amin'ny lohahevitra androany. Ahoana no ametrahantsika ny saintsika sy ny fofantsika eo anatrehan'ny fahalalana sy ny vanim-potoanan'ny nomerika. Hivavaka isika. Tompo misaotra satria nataonao ny aina amin'izao vanim-potoana farany izao izahay. Eny izahay no miaina sy ao anatin'ny tontolo izay misy anay ankehitriny dia mahatsapa fa miatrika zavatsarotra koa mangataka anao tompo tario lalana mba ahafantatra izay tokony ho atao mba hivelona araka ny lalanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fitombona eo amin'ny fahalalana ny fiainan'ny mpino manoloana ny vanim-potoanan'ny nomerika. Izay no resahantsika androany. Alao sary an-tsaina nge hoe ao anatin'ny tokantrano anankiray ianao na ataontsika hoe mahita tokantrano anankiray ianao. Miara-mipetraka eo ambony latabatra ny fianakaviana ary efa manomboka miakatra ny fofon'ny sakafo satria efa masaka ny laoka. Zao anefa ny zavatra misy mbola miodrika mijery ny telefona na ny finday ny raim-pianakaviana. Ny renim-pianakaviana mbola mamaly ny hafatra tonga avy any amin'ny namana amin'ny alalan'ny finday ary ny zanaka mangasiasy satria na miteny aza toa tsisy maheno. Evero anie zany ry havana. Izany no saiky iainana amin'izao vaninandro izao. Ary tsapa fa manelingelina izany satria raha ny zavatra miforonina nataon'ny olombelona dia natao mba entina manampy eo amin'ny fiainana toy ny angady, toy ny stylo, toy ny famataranandro, toy ny fiarakodia. Reny rehetrareny dia noforon'ny olombelona mba hanampy ny olombelona hivelatra eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Fa indrisy amin'izao vaninandro izao dia mitady hifanohitra izany. I Daniel dia miresaka amintsika ny amin'ny fitombom-pahalalana izay misy eo amin'ny taranak'olombelona. Inona no asehony izany fitombom-pahalalana izany? Izay no voalohany tokony hipetraka ao anatin'ny saina. Toe-javatra manao ahoana ny tian'Andriamanitra ho fantatritsika manoloana izany fitombom-pahalalana izany. Andeha iarahantsika mamakafaka ny zava-misy hoe efa voambara ve? Efa nolazain'Andriamanitra ve?
ny siny zany zavatra izany. Iverenantsika ny asa soratry Daniela ao amin'ny Daniela 12 ka eo amin'ny andininy 4 zay efa novakiana teo. Izao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry Daniela, ahorononao ny teny ka asio tompo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Mazava izany teny izany. Mandra-piavy ny andro farany. Toa milaza izany fanambarana izany fa amin'ny fotoana zay isehon'ny toe-javatra manaraka eo dia tonga ny farany. Andaoka eo vaketsika ny toeny e. Maro no azoto mandinika ka hitombo fahalalana. Izany teny zany no lazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Daniela. Ary ny marina aza ny Andriamanitra mihitsy no teny izany tamin'i Daniela. Ahorononao ny teny ka asio tompo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo fahalalana. Napetrak'Andriamanitra mazava izany ry havana fa ny fotoana zay hitombon'ny fahalalana dia ho fotoana anankiray izay manambara fa miha-matombotra manoloana ny farany ny zanak'olombelona. Izay zavatra izay dia mety anaitra ny sainao kanefa azontsika marina ara-tantara. Tao anatin'ny 200 taona dia tsy mbola nisy toe-javatra niazakazaka be toy izao teo amin'ny tantaran'ny taranak'olombelona teto amin'ny planeta. Raha oharina ny tany amin'ny arivo-taona lasa tany aloha tany. Ivero anie, tao anatin'ny 200 taona fotsiny dia hitatsika ny fandehanana amin'ny fiarakodia. Hitatsika ny fandinana eny amin'ny apakapaka amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Hitatsika ny fandehanana anaty ranomasina lalina amin'ny alalan'ny sous-marin. Hitatsika ny telegrafy izay nafahana nanaparitaka sy nampita ny hafatra ao anatin'ny fotoana fohy. Ary amin'izao vaninandro izao dia hitatsika ilay antsoina hoe interneto izay ahafahan'ny taranak'olombelona mifampikahita tava na dia ela ny alan'ny toerana lavitra azy. Ary ahafahanao mandre vaovao ao anatin'ny segondra vitsy ao aorianan'ny seholy any amin'ny toerana lavitra izany. Izany zavatra izany no manambara fa mitombo fahalalana ny olombelona. Ny fanontaniana mety hanetsiketsika ny saina sy tokony hanetsika ny saina sy ny fo dia ny hoe mampanakaiky an'Andriamanitra antsika ve izany? Na koa avadiko kely, mampanakaiky antsika amin'Andriamanitra ve izany? Sa manam-pahalavitra antsika an'Andriamanitra. Ry hava-malala, ny apôstôly Paoly dia miteny eo amin'ny Tesaloniana 2:5-9 manao hoe fantaro ny zavatra rehetra, azono mafy izay tsara. Eto zany dia misy fitsipika tokony hananan'ny kristianina rehetra. Tsy ny mpino no sakanan'Andriamanitra tsy halala. Diso izany. Ary manimba izany satria ny marina dia izao ao amin'ny olona izay mino an'Andriamanitra ny tokony ho ahitana fahariana tat-saina ambony indrindra. Satria Andriamanitra no manome azy izany. Ary ao anatin'ny kristianina, ny mpino an'Andriamanitra no tokony saina ahafantatra tsy takatra ny sain'olombelona indrindra. Izay indrindra no mahatonga amin'ny Paoly teny manao hoe fantaro ny zavatra rehetra. Fa misy fitsipika ilay izy hoe azono mafy izay tsara. Ahoana no ahalalana ny tsara? Ahoana no ahafantarako ny mety
ahoana ny tokony iainako ny zavatra rehetra izay misy. Misy mpanoratra anankiray tany amin'ny taonjato fa 7 hiditra amin'ny taonjato 20. Mpanoratra kristiana tao Ellen White nanoratra nanao hoe ny fitombon'ny fahalalana izay nolazainy Daniel dia iseho manokana amin'ny andro farany. Ary teneniny mazava tsara manao hoe ireo fitaovana teknôlôjika vaovao dia afaka anaovana asa tsara amin'ny fitoriana ny filazantsara toy ireo milina telegrafy sy ny fantamprity. Ny Apokalipsy 7:21 dia miresaka ny amin'ny anjely anankiray izay nanidina teny avonin'lanitra ary nitondra fahazavana lehibe ho an'ny taranak'olombelona. Ary io mpanoratra io dia namofy ao amin'ny asa sorany fa anisan'ny fahazavana lehibe nentiny zany anjely zany ny trano biriky izay nahafahana nanaparitaka tamin'ny fotoana fohy ny soratra masina. Tamin'ny andron'ny Gutenberg rehefa namorona ny fanaovam-biriky voalohany izy ary nanapariahany ny baiboly izay mitovy tsy misy valana copie conforme izay nazo naparitaka tao anatin'ny fotoana aingana indrindra dia nanjary niely ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy nisy fotoana nieleza zany tenin'Andriamanitra zany aingana toy izany. Dia izay zavatra izay dia entintsika mahalala sy manambara izany fa zava-dehibe eo amin'ny fitombona kristianina ny teknôlôjia. Saingy mazava ilay fitsipika hazony mafy izay tsara. Ahoana ny fomba ahafahantsika mampiasa ireny fitaovana ireny ho amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, fampandrosoana ny fiainana ao an-tokantrano, satria fiaina tokantrano, fiainam-pianakaviana no resahantsika eto. Havana izao fanambarana amin'ny obolana 20:5 izay nosoratan'i Solomona. Ny fony manan-tsaina mahazo fahalalana ary ny sofiny endry mitady izany. Ny manana fahalalana zany, ny manana fahendrena zany, ny manan-tsaina zany dia natao hitady fahalalana ary mitady ina ihany koa miaraka amin'izay fahendrena. Ny fahalalana dia ny fahafahanao mahafantatra ny zavatra rehetra. Fa ny fahendrena dia tsy inona koa fa ny fahaizanao mahalala, ny fampiasana ny fahalalana izay misy ao aminao hoe eto ity no atao na eto ity no atao. Ainao no manavaka ny toerana hitondrana izany sy ny ampasana izany. Izay ny atao hoe endry. Ny olona endry dia mahay mitoetra sy miaina eo amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Ka tsy matahotra na aiza toerana alehany satria efa nomen'Andriamanitra ny fahaiza mandanja lanja izy. Inona ary ny tokony atao? Ahoana ny tokony aleha? Dia izao hava-malala. Ilaitsika ny mahay mampiasa ny fotoana ho amin'ny tokony izy. Ilaitsika ny mampiasa ny fitaovana ho amin'ny tokony izy. Meko ohatra isika ny fitaovana atao hoe appel vidéo dia azonao ampiasaina sy tsara raha ahafahanao miresaka amin'ireo havanao lavo toerana mba ahafahanao mahalala ny vaovao misy azy any toerana any. Ny teknôlôjia internet dia ilainao ny mampiasa azy raha ahafahanao sy entinao mitrandraka ireo zavatra ilaina eo amin'ny fiainanao, ohatra hoe mpamboly ianao ka hitady fanatsarana izany zavatra izany. Ny intelligence artificielle moa ny ilazana azy ankehitriny na ny farany tatsa-tsaina izay vokarin'olombelona dia ilaina sy tsara raha ampiasainao entinao mamolavola saina. Ino fa ny zavatra rehetra nohariana dia misy fototra iainana. Fa ratsy kosa raha hovainao hoe zazakely anankiray dia miteny ary miteniteny foana na miteny tsy voahevitra ao amin'ny vavany. Zavatra tsy marina izany ary takatra sy raisina mazava izany. Havana ilaina ny mahay manaraka ny fotoana.
mampiasa izany araka ny tokony izy. Fepetra voalohany zay. Faharoa dia ity, ilayntsika ihany koa ny mampiasa ny fitaovana ho amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny hitondrako izany zavatra izany. Raha andeha hiteny aho hoe betsaka ny horonan-tsary avoaka ny intelligence artificielle amin'izao fotoana izao. Ary indraindray raha dia ampiasaintsika olombelona entina hanalana baraka ny namantsika ka hanaovantsika horonan-tsary hafahafa alefa mba hahafahana manala baraka ny hafa. Tsy hitondra voninahitra ho an'Andriamanitra izany. Ary tokony fantatsika manomboka eo fa tsy tokony hataontsika izany. Fepetra faharoa izay. Fepetra fahatelo dia ity, ny teknôlôjia, ny numerika dia tokony mpanompo fa tsy ho tompo. Mampanankarena amin'ny fahalalana izy ireny, ary marina izany. Manampy antsika ahita zavatra betsaka. Raha tenenina amin'ny teny tsotra fotsiny dia izao, afaka mahalala ny tantarana zavatra anankiray na olona anankiray ao anatin'ny fotoana fohy isika, ohatra fotsiny fampiasantsika ny dictionnaire atao hoe Wikipédia. Dia afaka mahalala zavatra anankiray isika avy amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Afaka koa tsika mbola mahalala fikarohana amin'ny alalan'ny intelligence artificielle. Mamantatra izany. Fa saingy izao, mety hanimba zavatra koa izy raha tsy haintsika mampiasa azy. Zay le hoe tokony ho mpanompo izy fa tsy ho tompo. Satria rehefa ataony manompo azy isika dia ho ataontsika daholo na zavatra tsy mendrika aza zay tsy hanome voninahitra n'ilay Andriamanitra zay ilatsika. Faefatra dia ity, manampy eo amin'ny fananganana toetra mendrika izany. Fa raha misy mpiaino teny hoy Jakoba nefa tsy mankatoa dia toy ny olona mizano tarehiny eo amin'ny fitaratra izy ka manadino izany. N'inona zavatra ampiasainao ka mahatonga anao tsy hanana fahamendrehana dia ratsy izany. Havana, zava-dehibe ny teknôlôjia kanefa mety ho loza mitatao izany. Mety ho fandrika eo amin'ny fiainantsika izany. Mety hanimba ny hoavintsika izany. Koa tandremo, heveo izany. Eto misy filamatra anankiray farany izay ngeza be indrindra. Fitaovana mitondra fahamasinana. Ny teny hoe fahamasinana dia nampiasain'Andriamanitra entina ilazany ny tenany voalohany indrindra. Zao ny Jehova, tsy misy tahaka. Mazava izany. Ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia tsy azonao ampitoviana amin'ny Andriamanitra vato, tsy azonao ampitoviana amin'ny Andriamanitra hazo, tsy azonao ampitoviana amin'ny Andriamanitra rano, tsy azonao ampitoviana amin'ny Andriamanitra masoandro izay ivavahan'ny olona, satria izy nahary ireny zavatra rehetra ireny. Ary zay ny tenenany, ary mahatonga azy miteny ny olona rehetra izay manaraka azy manao hoe aoko masina ianareo satria masina aho. Ny teny hoe fahamasinana dia entina ilazana ny fahafitokanana, ny mahamanokana azy zay tsy misy, tsy manam-paharoa. Teny malagasy ngeza be zany teny zany, tsy manam-paharoa, manokana azy. Ary izay teny izay dia lazain'Andriamanitra amin'izay rehetra manaraka azy. Aoko masina ianareo satria masina aho. Anontaniho ny tenanao, mitondra fahamasinana, mahatonga anao akaiky, mahatonga anao tafasaraka amin'ny fiainana sy ny fisainana diso ve ny teknôlôjia ampiasainao, sa mahatonga anao mialavitra amin'ny fanatonana an'Andriamanitra. Ary ny tiako hamarana anazy dia ity, ilainao ny mahafantatra fa tsy vitanao samirery ny hanolotra izany, fa mila ny herin'Andriamanitra ianao. Ka mba hahafahanao mahazo ny herin'Andriamanitra dia zavatra roa ihany no tian'Andriamanitra ataonao.
ny voalohany mivavaka aminy, mivavaka aminy. Izy ihany no tokony hivavahanao. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa dia ny fandinihanao ny tena. Iny tsara fanambarany Jesosy. Dinio nareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo ny fiainana mandrakizay. Raha maniry ny fiainana mandrakizay ianao dia handinika ny tenin'Andriamanitra. Azonao ampiasaina ny telefony ahafahanao mianatra ny tenin'Andriamanitra. Azonao ampiasaina ny ordinateur ahafahanao mianatra ny tenin'Andriamanitra. Azonao ampiasaina ny internet ahafahanao mandinika ny momba an'Andriamanitra. Fa saingy izao, fantaro, tano izay tsara. Ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy azonao ovay arak'izay avoakany ao amin'ny internet. Fa ny tenin'Andriamanitra no filamatra ho anao. Ary izay no mahasarobidy azy. Ka hoy aho teo, ilainao zany ny mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ampianao vavaka izany mba hahatonga anao tsy horenika ao anatin'ny tafitran'ny teknôlôjia na ny numerika. Tsy azontsika sakanana ny numerika. Tsy azontsika sakanana ny teknôlôjia satria Andriamanitra no efa laza manao hoe maro no azoto andinika ka hitombo fahalalana. Manambara koa izany fa miha-matombotra amin'ny farantsika. Fa ny zavatra tokony ho an-tsaina dia raiso ilay fepetra dia ny hoe fantaro, tazomo izay tsara. Ka ny tsara dia izay rehetra noresahantsika sy notanisaintsika teo manao hoe voalohany indrindra dia ity, ahafahanao ve izy manampy anao mahalala ny fotoana. Ny faharoa dia ity hoe ianao ve mampiasa azy manana fandanjalanjana. Ny fahatelo dia ity hoe ianao ve rehefa mampiasa ireny fitaovana ireny dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra na manome voninahitra. Ny fahaefatra dia ity hoe mitondra fahamasinana ho anao ve izany. Ny fahadimy dia ny hoe mampanalavitra sa mampanakaiky anao an'Andriamanitra ny fisiny. Ary ny farany voandresantsika teo dia nity hoe manome anao toetra mendrika ve izany ahatonga anao ho mendrika ho zanak'Andriamanitra, ho mendrika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, tsy manakana ny fianakaviana kristianina tsy anaraka na ahafantatra ny vahalalana misy Andriamanitra. Fa miantso kosa ny fianakaviana kristianina. Miantso kosa ny fianakaviana kristianina ay andanjalanja sy ahafantatra izay tokony atao manoloana ireny zavatra ireny. Ho an'ny firariako, raha ny faran'andro any ty herinandro nandinihan'ny fianakaviana ny amin'ny numerika ity na ny teknôlôjia numerika ity dia mba ho kristianina mahafantatra ny atao isika rehetra. Ny tompony hombantsika sy tayantsika. Andeha hivavaka isika amaranantsika ny fotoana. Tompo Andriamanitra io, misaotra noho ny fotoana nomena ho anay. Nahafahanay nandinika, namakafaka ny amin'ny teninao. Ianao no miantso anay mba handalina, hiaina, hamantatra ny fotoana rehetra, ka ho hainay ny mametraka ny fotoana amin'ny tokony ho izy amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny. Nampianatra anay ianao hametraka ihany koa ny saina andanjalanja na hanome voninahitra anao na tsy hanome voninahitra anao izay rehetra hitanay na fantarinay amin'ny alalan'izy ireny. Tompo, misaotra anao. Ianao ihany koa no miantso anay mba hahay halala fa tokony hahay hanafaka mety sy ny tsy mety izay. Ka izay ahatonga anay hiavaka sy manokana tahaka anao dia izany no mba himatimatisanay. Tompo, marefo izay, koa ilay fanahy masina, ilay fanirahanao tetỳ ambony tany any, no kaikasika anay tsirairay avy. Ahatonga anay Tompo
mba hisotra araka ny lalanao. Niteza ary ombanay ianao. Ary toavy aminay ty tsodrano ity mba ho tanteraka amin'ny tsiraray avy aminay. Hitay anay anie ianao ka hiaro anay. Ampamirapiratra ny tavanao aminay anie ianao Tompo ka amindra fo aminay mandrakariva. Ary ananatra ny tavanao aminay ianao ka hanome anay fiadanana miaraka aminao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.